Lanto Anao izay? ahoana amin'izay le izy efa niteny anao aho fa voamona voalohany tsika androany dia tsy maintsy izay ny teny lazaiko aminao voalohany. Way, tena adinoko marina. Fa inona raha mampiasa ny lohanao e? Izany rehefa eny e, tafaresaka mihitsy sasany ento maly dia nirona be tamin'ny resaka filazanany tamin'ny fahazazako ny resaka raha vao nanoatra ny tiakanjo tiako. Tena tsara tokoa aloha ty izy. Marina, mahay manjaitra iny ento iny ary tsy nisy nampidiran'ny resaka hafa mihitsy. Sy tena tsy miditra amin'ny sainao mihitsy kosa rangaly izy ary tsy za rery koa ange no mila mahalala an'izany e. Fa ianao koa? Eny ary ataoko loha laharana mila ny tanan'izany amin'ny entora ariva. Eny ray ary fa ndao aloha hiala amin'ity toerana amin'izay tsika. Fa misy inona ary Lanto ny tomatotra kely ery ianao miresaka amiko. Tsy zandry ny ento fa mba tia ny tany toerana any avianareo hatramin'izay mantsy ohatrany tsy mbola nolazainao azy zaniko. Tena efa lehibe tokoa ianao ry Lanto ka tsy omena tsika. Efa 9 taona be izao. Eno efa 9 taona. Voalohany ary ny Antsahatsy resy ny fiavian'ireo ray sy reninao. Ary neny toka. Ay tokoa moa. Nefa tokony ho fantatrao avy hatrany anie hoe zasy reninao mpiravavy mihitsy e. Eny fa le fanasongadinanao any dada sy neny nge mampimeha teo e. Dia inona no nahatonga anareo hiala tany Antsahatsy resy? Niasa teto Antananarivo zasy Rasendra reninao. Rainao koa niasa teto. Nanjaitra taonao koa zany mama? Nandrainao koa aza ange nanjaitra e. Fa tamin'ireny orinasy ireny izay niasa tamin'izany fotoana izany. Fa lavitra be ve izany Antsahatsy resy izany neny to? Lavidavitra tokoa aloha e. Iny amin'ny lalana makany Emeritsy Tosika iny dia misy sapanana izay rehefa tonga eo. Dia mitoraka Metsinanana. 10 kilometatra miala avy eo vao mahita sapanan-dalana iray izay Menatsimo Atsinanana. Dia misy plaky manondro eo hoe Antsahatsy resy. Lalana eo amin'ny 12 kilometatra eo. Lalan-tany izy io fa tsy dia ratsy loatra aloha e. Ohatra ny tiako andehanana izany toerana rehetra lazainao zaniko. Tsara aloha ny any e. Sady mbola feno zava-maniry voajanahary be dia be raha tsy efa sombain'ny olona. Ary efa 5 taona izay neny to tsy tany? Mbola tsy niteraka anao kory Rasendra ny ala tany izay. Way, kay efa ela be. Ary ireo ray aman-dreninareo ve mbola any daholo? Mbola nijanona tao Antsahatsy resy izay dia efa maty ireo ray sy reninay. Ay vare. Fa tsy aleo ve amin'ny manaraka indray toizana ny resaka e. Ndeha sakafo amin'izay aloha isika mianaka. Ka za koa izany efa noana. Lozako maro dia tandainga tamin'ny Lanto. Tena efa lehibe marina izy ka efa manomboka mitsikotsikotra. Na ho ela na ho aingana nefa tsy maintsy lazaina aminy ny tena marina. Dia mbola tsy fotoany ve izao e? Tena mankarary ny lohako koa fieritreretana izany zavatra izany ka aleo aloha eritreritra tsara e. Ho lazaina aminy ihany ny tena marina. Dia ho aiza indray hoy isika valy-miana tany ty vakansa ty ry aza? Tsy aleo tokoa ve any ambanivohitra aloha e? Za raha fantatrako. Ny ankizy sasany mantsy efa nandehana antsika. Raikitra ary izany e. Andao ilazana ny ankizy. Andeha ho any Antsahatsy resy hoe nareo ry Lanto? Eno andray izay valy-miana tapina manana tsy mifakafoana miala voly mandritra nyty ray volana amin'ity andro fialan-tsasatra ity. Ay ve. Fa hono ary neny to? Fa manina vetivety teo ianao no to malokendrika tapoka teo ka. Tsy maninona ary Lanto fa te hilaza zavatra mikasika anao izay nafeniko hatrizay Zavatra iny ary neny to? Lazao fa meno e. Ary aza taitaitra foana ianao ry Lanto raha mandre izao tantara izao Voalohany aloha anaka dia za tsy raha vavin-Rasendra reninao izany. Neny to? Izany ve? Eny e. Tsy misy rohim-pihavana nifandraisanay eo amin'ny lafin'ny fianakaviana fa mpiara-mianatra ary tena mpinamana amin'ny fampizarany manta sy ny masaka izay. Andray ry neny to? Tena marina ve izany e? Izany no izy ry Lanto
Ankehitriny tsy hitako tsony izay tsy ilazananao an'izany. Efa lehibe ianao izao. Fa manaraka izany aloha dia holazaiko aminao koa ny tantara fofon'ireo ray aman-dreninao e. Mihaino ka. Na tonga nay telo mena-dao tonga teto Iarivo. Tao Emeritsetosika no nisy ny tanànako. Toerana niavian'ireo ray aman-dreniko izany tao e. Araka ny efa nilazaiko anao dia kilometatra maromaro mialoha Emeritsetosika misy Anantsahatsiresy. Fa izany tsy nasakana ny sendra rerinao andrato fianarana mihitsy. Teo amin'ny tanànanay mantsy nisy ny sekoly nianaran'ny sendra. Ary iray kilasy tao izay hatramin'ny taona voalohany mihitsy. Dia niara-nifindra kilasy foana izany nareo? Eny afaka. Niara afaka CP koa aza. Dia mamarery ve ny manavatsavy eo alaviran-dalana io isan'andro? Nisy enina mena-daty eo zareo e. Tapakandro ihany moa fianarana tamin'izany. Miditra amin'ny 7 maraina dia mirava amin'ny 12 sasany atoandro. Koa tsy vao maraina be ve izany zareo dia efa miala Anantsahatsiresy? Tena olona tia fianarana tokoa izay reninao izay Rolanto Ka na izy rery aza ny vehivavy tamin'izy enina mena-dady. Tena vonona foana izy. Vao maraina tokoa dia efa miainga any Antsahatsiresy ry zareo. Amin'ny 4 maraina. Satria raha izany dia tara ny ora fidirana taty Emeritsetosika. Raha ny ankizy ankehitriny ve ny sendra ny zandry neny to? Angamba be ny tsy matody fianarana. Marina tokoa aloha izany e. Fa toizako ihany ny tantara e. Mihaino ka. Nialehibe teny izay. Dia feno 12 taona sendra no nifankatia tamin-dre marainao. Dia teo nanomboka ny tantara Rolanto. Aleo aloha ka toerana tsara no izako azy ka. Manina tokoa moa raha eo ambony fandrinina eny to no mitantara e. So visa leo amin'io seza mafimafy io mantsy. Izay indrindra mantsy. Ary ome ondana aloha ekinako eto fa tsy atoritory akory ny tantara aminao. Andraso ary e. Ray tanàna tao Antsahatsiresy sendra Sindrema. Olona tiany dia tiany. Nisy olana nefa ny fiarahan'izy ireo satria ireo ray sy renin'izy roa dia olona tsy nifankahazo hatramin'ny fahatanran'izy ireo mihitsy. Tsy nahasakana ny sendra Sindrema tsy hifankatia nefa izany tsy fankazoany ray aman-drenin'izy ireo izany fa dia mifankatia izy roa. Mba lalina koa izany ry neny to. Tena lalina ary nandetika ny sendra Sindrema tokoa. Nefa na izany aza tsy nampiotsona ny fony izy roa izay efa nitambatra izany e. Nenjehana, nokapohina sy nampiororoa ny sendra Sindrema fa tsy niova mihitsy e. Niara-nianatra taminareo koa fe tata tamin'izany? Anka. Rainao ange niasa tany nataony. Nandeha teny ny andro sy ny volana sy ny taona. Vao maika niana fanavainy fa nenjehana sy fampijaliana ny sendra Sindrema ka niteraka fanapahan-kevitra tao amin'izy roa kely izany. Dia niala tao Antsahatsiresy ka mipetraka tao aminay tany Emeritsetosika izy roa kely. Dia tsy fantatra ireo ray aman-dreniny hafa e izany fandrosirany tany Emeritsetosika izany ka. Inoko fa tsy fantany aloha e. Fa teo amin'ireo ray aman-dreniko nisy olana kely ka nahatonga anay niala tany raha vao nipetraka ray volana tao aminay fotsiny sendra Sindrema. So ihany fa nisy ny anadahy mama izay tompon'ity trano ity taty Antananarivo. Sady tsy niteraka izy io dia ndroatra nandeha taty izay 3 dahary ny angavy mafy any Dadato mba handray anay. Nanaiko Dadato. Dia hatramin'izao tsika mipetraka ato amin'ity trano ity izao. Dia 4 volana tao aoriana tongavanareo taty niteraka? 5 volana katroka. Sery neny to e. Fa misy zavatra izay saika holazainy sendra tamiko izay ho aho. Nefa vao ilaza izy dia toa tsy sahy. Hitako tena tsy sahy mihitsy e. Ary miala eo amiko izy avy eo. Dia tsy fantatro mihitsy Rolanto hatramin'izao mbola lasa ny amin'izay foana ny saiko. Ary ny zavatra ray mahagaga koa dia izao. Efa taona taorian'ny nipetrahanay teto dia tena nahagaga fa tapa-kevitra sy tena may ery niverina tany Antsahatsiresy indray sendra Sindrema. Fa inona hono ny antony? Dia tena tsy mazava amiko koa izany hatramin'izao e. Nefa izy ireo dia nilaza fa tsy hitondra anao. Fa nahoana izy ireo nanao an'izany ka? Dia misy zavatra nafenin'izy roa mihitsy Rolanto izay ny fandresako azy. Dia tsy tian'izy ireo akory izany matoa fony mipetraka taminao? Za aloha mahatsapa fa tena tiany ianao fa antony hafa mihitsy ny tsy nitondrany anao e. Sa ve hoe matahotra an'ireo ray aman-dreniny izy ireo e? Mety ho izany mihitsy.
Ary nenitoa laza fa maty dada sy neniko izay, ahoana nahalalany nenitoa an'izany? Ka talohany nandehanana izy mivady dia nilaza hoe tsy maintsy hiatrika fijaliana fanerena isan-karazany izao izay any. Dia nilaza tamin'izy ireo aho hoe maninona moa raha tsy mandeha any. Tamin'izay nefa dia nifampijery tamin'ny endrika malahelo dia malahelo sendra sy Ndrema sy Gondra vitsy. Elaela vao niteny Ndrema hoe tsy maintsy mandeha miverina any Antsahatsiresy izay fa dia izao lanto kely. Tsy nahita nilazaina intsony aho. Dia lasa izy mivady. Ary hatramin'izao tsy niverina intsony. Eny atao hoe nandanga taminao ihany hatramin'izay ka asa na hanometsiny ahy ianao lanto. Tsiry nenitoa, tsy manometsiny ianao ah. Ianao aza mba lany mondrikery tamiko, nandany ny fahatanorana tamin'ny fikarakarana. Efa vonany ho any Antsahatsiresy izay ka mba omeo ahy raha sitraka ao ny sarin'ny dada sy neny. Fantatro ny tianao atao anaka. Ary misaotra anao aho fa zaza malalatsaina tokoa ianao. Tsy maninona fa omeko anao ilay sarinay teloday. Andao amin'izay tsika tory ny nenitoa, sady efa mety reraka kosa ve ianao e? Dia hijanona firina tsika zao ry lanto. Tsy aleo ve raha ivolana e? Dia tsy ho any ambila le maitso indray izany tsika. Asa, sa hoe herinandro nandehanana any? Dia ahoana ny hevitra ratsy io amin'izany? Ary tena vita tsara be kosa ny lalana ty izany a? Efa kely izany sika izao dia hiditra any Antsahatsiresy. Dia vitanao kisarisary tokoa mantsy ry lany ty lalana izorantsika ty a? Iomezanareo mantsy a. Io ilay anara-tanàna Antsahatsiresy. Dia hiditra any Antsahatsiresy sika izany. Antsahatsiresy? Wow! Ay tena vita tsara be kosa ny lalana tiako. Tena efa mivoatra izany lahy. Tsara be lalana makaty ambanivohitra e? Misesy tandray a. Dre, fa naninona koa ary azany. Ohatra ny fanina be izany. Marina e, ohatran'ny hoe fanina be izany morako izany. Ohatran'ny hoe sotro toaka mihitsy. Way, Andray, tena tsy voatanako intsony izany family izany sady mandeha mafy be koa ty fiara. Mandeha mafy be nge ady izany e? Mahazo lalana tsara sy malalaka mantsy aho. Maninona ary ah? Way, sarety io, misy sarety io. Aiza ary ahy zany? Fa ary tao mainy fiarako. Lanto. Aiza lanto? Aiza lanto ry zareo ah? Andao hitady asika. Izy ireo sisa nitseto. Fa lasa izany malalako e. Lanto ah. Lanto. Dia izay lazaiko anao izay no izy ratso. Sarety mitarika omby. Tsy fantatry izay fiviny. Ianao ah. Ary ny zavatra nabagaga dia vao tafiditra tao Antsahatsiresy ny fiaranay dia tsapako toy ny hafahafa be izany ah. Ohatra ny za zany nitondra ny fiara ary nandeha mafy koa ilay izy. Mahagaga tokoa izany se. Tena mahagaga ho ah. Efa adiny firy izany no tadiavanareo any lanto. Efa elaela ihany e. Fa zany la ny aika dia niantso aty amin'ny siavy hatrany satria polisy misy. Andao ary hanomboka ny fikarohana sika. Ny andro koa ty efa miariva. Brigadier. Savo daholo any anaty kirihitra rehetra any a. Ianareo efa da avareto zany fa izay ho aty atsimotsimo. Iany commissaire. Tsy rajo ah. Toa tsy te ino azao saiko e. Okizay riaja okizay e.
soaraha reo sy amin'ity ranomaso be ty ka ho sahirana io papasoma rajo ataovy amin'sy ny toerany eny e mafy tokoa aloha zao mamoy olo tiany zao nefa atao ony ka tsy miboketrany ve ty akaikiny ty e izy tokoa io ary miparitaka be daholo reto zavatra ato anatiny ary nahoany ty izy ny tsy mahay tsy misy kianina mihitsy efa ty ao ampifolo lanto foany ty tao anaty fiara nefa ty lanto mahay kila tsy misy ijerena azy tsony mahagaga ohatry ny hafahafa zao ka de inona anao tao rajo inona moa fa tsy nitondra azy any amin'ny ray aman-dreniny ny andro koa ty efa mandroso ho ariva andao aloha hidery zavatra ao anaty fiara hitondrana azy mandeha ana fa leo aho hipetraka eto fa tena torovana tanteraka zany ka lasa vetivety ary tena tsara tareto azy mihitsy ty reny lanto ty amin'ity sary ty ka inona koa raha mitondra any an'ity sary ty taty anao ahoana zao ny fahatarainy toany lanto aja fa nakaiza le fatin'ny lanto teto ry fa lasa iza tokoa tsy hitany sevy izay nibata azy teo e tena tsy hitako mihitsy ka fa afy ty toerany ty raha izany rajo de inona anao tao ela na polisy afa mbola tsy nahita sy nanatika toe-javatra toy izao rajo de ahoana ry ze mitonisa e ka hitony ahoana raha ny andro ty mialina fa andao hiala amin'ity toerany ty aloha fa tsy misy zavatra ho vita ao anaty aiziny fa inona koa re iny nofoko teo iny e marina tsy tena tera-tsemboka be mihitsy nofo ratsy le izy teo de voamaly ve lanto ny nandeha de na nofo ratsy be azy miaran-doza hono ry lanto ary nyrehetra ny fiara nitondra azy ireo tsy teheritreritra n'izany fa aleo hiary ny eto am-parafareto ka iza kosa ny mandondona voamarain'izany aleo aloha vahana de zay no izy raha matoran'orona za koa angery izy mirahalana ny nofo ratsy nofoko fa niaran-doza hono ny fiara nitondra lanto marina very ny ento zany namonjy any lanto mahafony any efa tsy nahavonjy azy mihitsy fa mainy ny afony izy tena hafahafa ty fandehan zavatra ty ry zareo inona no atao ratsy ohatry ny mieritreritra zany aho hoe to misy hery maizina amin'ity toe-javatra ty ka raha tsy zany ve de anjavony le razana may de amin'ny o-tsahatsiresy io no misy an'izany misy hery maizina ny tsahatsiresy raha ny zava-nisy rehetra ny jerena ny fisian'ilay sarety tsy hita fipoirana nefa aveo koa tsy hita izay nanjavonany ka zany anio nahoana koa hiajany tsy naninona nefa samy teo anoloana izy sy lanto tsy naratra fa torana fotsiny mainy fiara tena nidetaka nahoana no taty ivelany somary lavitra ny fiara no nisy an'ny lanto tena may kila farany nahoana koa no tsy mainy poketra ny lanto de anao ny fanady adiana zany ianao tsy maintsy hiverina any tsahatsiresy anao ny fanady adiana hiaraka aminao arajo aza ahoana tsy kilalaon-jazy ty sady ny fianaranao koa atao ahoana ary inoko fa tsy avelan'ny papa sy mama am'izao ianao tsy rajo tsy maintsy miaraka aminao olo ty io ange lanto raha oatra aloha de avelao andeha hiazy de ahoana no ataonao raha matoran'oro mivavaka ho anareo Andriamanitra ny hitantana ny dianareo mahita azy fahamarinana misaotra tompoko ary aleo andeha am'izay zay roa andeha ary mandra-peo ny nitody aza mitomany zao ny moa mandra-peo de soavaty
nanolo an'izany an'ity lambahoany ity. Hoatray reto akanto ny zava-boary manoloana marina. Faiza tokoa moa ty toerana misy aty e. Aleo tsangana dia hivoaka ny velany any. Oay e, haritrano falafa kely ka io nisy ahy io. Fa tranoniza koa io. Ary tena maningina be tokoa nke izany e. Dia ho aiza zany zao? Ohatray ohatry misy mibitika hoe mandehana mianatsy moka. Eny hanao inona tokoa moa e. Aleo mandeha. Voamaika akanto izany voaritany masoko izany. Ary misy rian-drano koa eto izany a. Ohatray misy lavabato lehibe ty anoloko ty. Ary toa misy hery mandrisika ahiditra ao koa. Aleo ahiditra e. Latabatra vato lehibe ty. Ary ino zavatra lavalava kely omboniny io? Andraso hoe anatona akaika. Oay e, toa hazo lavalava kely. Ary tena maranitra be ny lohan'izany a. Anizy ty? Ay, oay, aony ty. Aony ty ho ny eritreritro anankiray. Entiko izany ty fa ary andeha amin'izay aho any an-tanàna moa. Ary ohatrany lasa matanjaka be izany ingahy e. Misy hery be izany tsapaka ato anatiko. Io eny ny tanàna. Mahafinaritra ery ny mitazana azy ety ambony ety a. Voahodidina hazo matevina ity izy. Rian-drano lehibe no atsinanany. Misy tafo ireo e. Andraso hoe isa, uma, telo. Ary aleo amin'izay amonjeny. Ary ohatrany hafahafa nge izany olona rehetra mifanenamiko izany. Tsy misy taitra mihitsy ry zareo mahita nefa vahiny a. Mijery misirana tsy taitra dia mihodina indray. Fa mifiry ary izao e. Ohatray tsy hitako ny famantaranandroko. Ary maninona mora angara tonga dia ny lalana mody any Antananarivo no asiako olona. Nefa moa ve tsy vao nahitady an'ireo ray aman-dreniko raha mbola velona soamantsara izy. Izay rangano ataoko aloha. Ary izay trano mifanandrify amiko amin'izao diako izao no hotodoniko ka antaniako. Dia hity trano mikatona tsy toy ny any rehetra hitsy ve izany e? Tsy miova amin'izay efa nolazaiko a. Aleo tonga dia todonina mihitsy. Mandroso. Tonga dia mahazo mandroso a. Manao ahoana anao tompoko? Manao ahoana ianao anaka? Ary mipetrapetra? Misaotra tompoko. Tsy izany fa mba saika anontany ianao aho hoe moa mahalala olona antsoina hoe Rasendra vadiny Rima ve ianao tompoko? Izany Rima izany aloha dia efa maty efa ely. Fa Rasendra ny sisa velona. Fa iza moa ianao anaka raha tsy madiso? Zanany a tompoko. Zanany ianao? Eny tompoko. Ary aiza ny misy an'io Rasendra io azafady? Ilanto ve ianao? Eny tompoko. Fa zany Rasendra anaka. Andray? Fa inona ny antony nahatongavanao aty? Tena ianao tokoa ve ny reniko? Eno a? Maisamaisana koa ato izany ka tsy dia mifankahita endrika isika. Fa nahatongavako aty dia hitady anareo ray aman-dreniko. Lanto a. Mandehana miverina faingana any Antananarivo ianao. Aza mijanona eto akory. Hiverina any tokoa. Fa mbola te hiresaka kely aminao aho. Tsy anaka. Tsy tiako sao anao ohatry ny ataon'ny taranaka tsahatsiresy ianao anaka. Fa nahoana ny tsy anao? Zanaka tsahatsiresy any ahy e. Jerenao efa tia tanako ty le azo maranitra tsy misy to azy. Loza marina. Nanenenako. Loza. Mama, aza miakoaka amin'ny tomany io ianao e. Mo, tsy tokony ho fifaliana aza zao fiaonantsika izao e. Eny anaka. Tokony ho fifaliana tokoa. Saingy
Tsy faly amandre fa ianao koa anao toy ny ataon'ny taranaka sahatsy resy. Ka tarana ny aty ino ay fa aleo ary aloha andery mama. Nefa tsy maintsy mbola hiverina hitondra zavatra ho anao. Zay fa mandra-peo mama. Zay dina ataoko teo zay koa zany nataony mama raha nianatra teto Mieritsetosika izy ireo. Hafitra kosako. Tonga eto Mieritsetosika tokoa aty. Vetivety ihany nanalako azy sy atsatsy resy. Aty amiko koa moa tsy misy na ny ariary aza atao saran-dalanako. Ny fitafiako aza lamba hoaly kely ty fotsiny nefa ny andro ririnina. Dia andeha tongotra ihany ve ahy e? Sa manofa fiara dia any an-trano efaina ny vola. Aleo rangahy zay no atao Ohatrany mangovotra zany ry rajoka. Ka eo asaina mihinan-kanina tsy mety. Ka tsy mahatelina mihitsy angia. Dia ahoana zao rehefa andeha tongotra isika satria manomboka eo amin'ilay nahavoanareo tsy maintsy nitsofoka any anaty ala isika. Ka inana ihany angia fa aleo mihitsy aloha rehefa avy eo ka. Raha mpitsy vao maraina tokoa mantsy isika no miala eto Mieritsetosika hamonjy an-tsahatsy resy. Afa-po tamin'ny fanontaniana ny mponina eto amantsy. So mba mety misy mahalala ny tantarana tsahatsy resy izy ireo. Nefa dia niala maina. Aleo aloha akaina tsara rajo. Hiatrika ady mafy zany ko. Makaina tsara tokoa aloha e. Fa andeha ho atsy amin'izy efa-daha aloha zao. Lanto? Ninto? Manahoana ianao? Ary maninona koa ny vandravandranao mafy toy io e? Lanto? Ianao tokoa ve aloha io e? Fa everiny ninto fa izy ary ary azafady idirako fa mangatsika be azy zany ka. Mangatsika ianao? Mare atsika ve ianao? Fa nahoana raha ny everinao fa tsy are mangatsika? Andro mamirifily be io. Ary andeha sasako aloha Andrikako io. Tena manonofy mihitsy aho zao e. Andraso e. Ay, tena marary. Voatsongoko mafy ny tenako. Tiako zany fa tsy manonofy Ninto. Ary toa mbola mijajirika eo ihany ary ianao. Fa manina ianao ny taitaitra toy io e? Lanto manatona aty aloha ianao. Endry Ninto. Kay! Fa manina koa ary antsongonao mafy toy izany? Lanto mipetraha ianao dia tantara ho amiko e. Taiza ianao? Tany atsatsy resy aho zao. Lanto tsy ianareo valomena damo niaraka? Ay tokoa moa. Marina zany. Miaran-doza ny fiara nisy ianareo efatra mianada. Maikila ny fiara nihaja. Ary ianao koa maita amin'izany. Aza miteniteny foana ry Ninto mahay ahoana koa. Ary izy telo da nisy naratra? Atao tsy nisy ka. Ko nahoana noho izarery no maikila ka? Iaja sy le komisera zokony zao. Lasa niverina any an-tsahatsy resy ny tady ianao. Fizanany fotsiny ry zareo zany ko. Fa misy sakafo velo ary Ninto fa tena noana be zany sady efa te atolo koa fa vizana be mihitsy. Dia iza aloha no nanatitra anao taty e? Nisy olona nitondra fiara izay niantra sy nitsetra dia izy nitondra taty. Raha anao ianao dia andraso hividianako sakafo masaka fa za angana andro akory tsy mahatelina. Marina raha mahita tolo mihitsy toa tsy te ino nefa zavatra misy ty eto ambany masoko. Reo niaraka taminy laza fa maika izy anefa ty tsy marary tsy marokoditra sady ohatran'ny lasa hafahafa zany. Toa tsy Lanto le malefadefaka fa toy ny lambo enjana zany ny fijiboko azy. Tena Lanto no fa mandra marina fe io e. Ny saiko ray manaiky. Ny ray kosa manda. Ino zany zavatra mikasoasoaka zany? Aleo ay salobina aloha. Tena matahotra zany.
dia ahoana zao ratsy a? inona moa fa tsy toizana amin'de tongotra ny lalany kone efatra vaky tsy nisy vao maiky zao ry aza ampisisika iroso a teto mihitsy ilay toerana nahavoanareo teto. aha vao ioatra kely nio plaky misy soratra hoe antsahatsy resy io e. midika zany fa eto koa ny lalana. Andoro zalahy reo fotsiny a. Andeha tongotra amin'ny lalana mbola tsy nizorana akory. Lasa zao hoe vonoiny tsara fotsiny fiadiana rehetra. Okay sy fo. Jereo fa tsy nandeha adiny firy akory sika dia efa nahita tanàna. Eto zany no antsahatsy resy aminy. Iza ny mahalala fa andao hiditra ny tanàna dia antaniny mponina e. Ratsy koa tsy tsapana ho toy mihafahafa be reto olona manodidina antsika reto e. Moa olona miavonavona be daholo sady reo anke sady fijeriny antsika enday e. Reo manao zavatra aza nametraka an'izany mihitsy ary mijoro vandravandra mivotirika ohatrany hafahafa reto mponina tsahatsy resy. Misy dikany zao mino aina reo. Ohatra mampiorokoditra no mijery an'ireto isika. Rajo dia iza amin'ireo no mba hampiditra antsika hatrano. Ino hoe no afa tsy isy eo e. Fa ndeha atao dia zao ahoana niverina ny meritsetosika ary manafatra polisy maromaro anampy antsika. Tsy amelako raha tsy mahita ny marina rehetra. Dia hiverina andeha tongotra indray ve tsika? Atanjao tsara ny fery zany sady efa vizany mandeha fiara orivo e. Alina indray ity ny andro. Tonga indray amiko mitahotra ny orooroko. Tsy haiko fa manjary matahotra ny lanto zany aho. Tsy mahajery ny masontsony aho. Izy manjary lasa mivandravandra be izany. Ary mbola tsy tonga foana koa izy. Raso hoe am'raika ambin'ny 10 alina zao. Nanomboko oviny lanto no mivoakalina sy mody alina. Dia tena tsy mazava mihitsy e. Sasatra ny manoaka aty nefa tsy mety mahita tory akory. Izy lanto. Ilaiko indray ve izy nefa atahorako. Nizay fa toa mitady ho avy indray za toromaso zany. Efa reraka loatra koa. Andrikako io. Dia lasa indray lanto fa alina ny andro. Manjary tsy miraharaha tsony izy. Ary sao dia mba tsy lanto ary iny fa misandoka fotsiny. Alina dia tsy reko ny natongavany. Taiza izy niditra. Ny trano anefa talohany natoriako no idiko mafy tsara. Inona re nataoko manoloana an'izao toe-javatra mampiororo aza hoe. Ary maninona raha andrasako eto mihitsy izay atongavany lanto anio e. Tsy ala atao amin'ny efitra fandraisam-bahiny ato aho. Iandry azy aho. 7 alina izao. Nintoa? Maninona raha ny am-pandriana matory fa tsy miforotra eo amin'ny sezalava eo? Ndry lanto? Azafady fa taona naitra Nintoa. Andeha atory tafandrimandry Nintoa. Lanto. Aleo amonjy ny efitrano koingana. Ino ny hita masoko e? Dray marina. Ny feoany fotsiny no izy. Ty poziny manao akanjo fotsy lava be. Ny volony misarakorako. Ny masony mivotirika be.
Dray, ampio Andriamanitro, lozinina rety e, de taiza koa no nidirany. Tena lolo iny ka. Aleo asiana fandorana fatibolo. Aiza koa nefa nipisy e. Anapahako ny voloko e. Aiza indray ny ety e. Ary amin'ny efitra fanjairana ary marina mafy raha andeha antsony aso ahita azy eo indray. Ongotrongotako eto ty voloko ty ka. Aiza ny sisy aleo reo. Soy fa ny avikasika tsy miala eto. Tena manjary zatra mandeha tongotra tsy vidiny aty razo. Efa miomany ihany koa fa tsy aiza isy ao an-tsarotra resy manomboka izao e. Matoky ianao fa vonona. Ka tsy efa afabizana sy voky daholo ve? Andao mijery zalahy hiditra amin'ny tanàna. Atao andreo ty any koa. Mangina dia mangina izany tanàna izany. Fa anginana hafahafa. Rajo ino misy raha mato mitsiritsirika? Andao anatona atsika eo. Dao. Manahoana tompoko? Manahoana tompoko? Saika mba anontany azafady e. Aiza ny filopokon'olona eto aminareo eto? Raha zany nareo dia miverina any amin'izay nevinareo aingana dia aingana fa tsy mijanona eto. Azafady tompoko tsy olon'olo-polo zao manoloananao eto zao fa polisy hitadiny marina eto amin'ity tanàna ity. Fantatro zany e. Fantatro saingy fitiavako anareo no androako anareo hiala eto amin'ity tanànan'olon-doza sy romotra ity Olon-doza sy romotra ahoana raha matoa ty Eno koa. Ka rehefa be mokondona nareo dia mijanona e. Zay fa hiditra ato an-trano koa. Azafady re tompoko. Mba omeo fanazavana kely zahay so zany tokoa no ampihemotra anay hiverina. Sao fotsiny. Eny tompoko. Hiady amin'ny asa ny maizina nareo raha hijanona eto. Maizina? Zay zay fa lasa ka. Ahoa zany razo mampitahotra fotsiny indra matoa iny e. Ary sao de misy arena sarobidy ary amin'ity toeran'ity de arovan'ireo mponina mafy ka izany mahatonga azy ireo anao toy izany. De asa ry ratsiko izy amin'ny mahalala an'izany. Zao ahoana? Andao hitady toerana malaladalaka tsy lavitra eto sika mba hitoboitsika de arahana maso kaiky izay ataon'ny mponina eto. Gaho ny raha iariko. Rajo ahoana? Dia ahoana ny momba lanto e? Moa ve ato amin'ity tanàna ity sa aiza? Fa ahoana ny finoanao e? Maty sa velo ny lanto? Tsy fa zao e, betsaka ny zavatra ho fantaritsika eto. Mandasa fa maika efa miketrika zavatra betsaka. Tena be mokondò mihitsy ireo lehilahy reo fa inona tokoa reny antondihany e. Tsy te hahita raha mandrika marina. Ary ny ambilanto zanako ahoana? Te andeha ho any Antananarivo aho sao dia izao mihitsy ka. Nefa ny fomba ahoana no ahavitako ity tongotra eto mankany Antananarivo? Inona tsy zaka ny eritreritro sy ny saiko ny zavatra tanterahany ankehitriny. Izany ny antony tsy nitondrahanay sy ndre maso taty. Ndre mahafaty malalako. Indrisy ny fanoherantsika ny zava-panaona tsahatsy ny namonoana anao. Nanao izay ho afaka ihany koa na dia tsy teo intsony azy izy e. Satria vao maika nampitroatra any natao tamin-drema. Nefa tody miady amin'ny vato ka azao misitrika ato amin'ity trano-bongo ity sisa no ataoko ka. Te ho any arivo ho any amin'ny zanako. Te ho any arivo e. Ho any arivo Rajo, enonao ve zany? Enoko tsara zany fa zany kilopaka ianao e. Aja tsaka nofaingana ianao fa misy andehan'olona manafitra zany. Angana aiza ny tia marina tsy fantatra hoe iza na iza. De aveo anapoahako nyty basy ty fidanitra no ataoko. Na ombo ny tetika andao arahana amin'izay ry zalahy.
misy namatsika maratra nge ratsy hoe zao e ahoana janona ny fadaha miaraka amin'ny maratra ny sisa manaraha raha mbola misy ny toy ireny dia difotra avy hatrany sofo andao am'izay e nitsokanena varatra ty zareo andao e toananjavana daholo izy rehetra nefa ohatra ny fokon'olona mihitsy angeny natazanako azy rehetra teo e tarakelikeo sika vao nanintsika azy reoko move tsy miekandrehefa nato ny tanàna natsahatsy resy zany indrindra ary nivoaka ny tanàna ngery zareo raha izany e aisa no alalanao izay tentiny ihany e matevina loatra koa ty aly ty ka sarotra hitadiavan'olona iandro aza mazava tiany ampifanenjehana teniko andao aloha amonjy andry zalasika e avy eo mihevitra izay ataony ray tsy dia nantsy mihitsy io boribory io ohatrany hoe vy maranitra e zany tokoa jereo tsara an'iny ka zao ha sa misy sika mailo tsara daholo ny raha nahita reny trangan-javatra aliny reny vavavo reo oka sika tsisy tokatokana fezo tsara ny ratra ny benja dia andao hidina ho any an-tanàna sika rehetra andao mangina dia mangina izy zany nefa raha amin'ny ora toy izao tokony efa ho taitra daholo ny mponina iany e dia inona moa zany no ataontsika ratso eo indrindro sika izao hitetin'ny varavarana tsirairay sika fanakaiza daholo ny olona tety no trano sisa mijoro e to sisa ahoan'izay azafady indrindra tompoko fa manelingelina vao maraina saika mba hanontany hoe lasaiza daholo ny mponina eto ary maninona no enao sisa no eto tanàna tsy haninona anao nge zay tompoko fa te halalany marina fotsiny lasa ny andavabato daholo izy rehetrareo e za rery no eto satria tsy hohanina oviana oviana fa nahoana ianao ny tsy hohany satria fa valoko daholo ireo mponina eto e ohatra ny hafahafa zany ty raha matoty tao manan-javatra fenina fa aleo ampiasaina ny fanontaniana raha azonao atao tompoko dia mba lazao amiko ny antony mahatonga zany fifankahalany zany namono vadiko daholo izy ireo e ary nanerehanao ny tsy tiako atao sady zavatra tsy tokony atao inona zany zavatra tsy tianao atao zany no mamono olona mandatsatra tsy matahotra e tsy matahotra ny teny an'izany tsony tsy matahotra vonona ny zakan'izay atao amiko koa toy natao tamin'ny vadiko tiako zany hoe mpamono olona zany ny zany indrindra vao ozy namono olona andatsatra ho an'ny mpanjaka mova efa valo mponina eto koa nareo tsy maintsy hijoro anentsika azy ireo zahay amin'izany zavatra ataon'izy ireo zany vonona hiaraka amiko nareo amongotra azy ireo koa taitra venao mandre an'izany teniko izany satria hoe vehivavy sady efa antitra andraso vetivety fa sao ihany sika dia ho any amin'ny lavabato mbola tsy mivoaka foana le ramatoa tsy tsapanao hoe ohatrany niova ny endrik'ilay ramatoa izay nanjombona teo ohatrany lasa mirana iny fa nivoaka ny varavarany ohatra fa andao amin'izay tena niova tampoko ty ramatoa ty misy olo-akanjo izy nataony randrana tokana ny volony tsy akanjo mainty mirebareba ny nanaovany ary iny dia ny tanany azo lavalava ary maranitra be ny lohany andao andao ohatra ifa tsy ilozanareo rehetra mijery ahy eo fotsiny andaoko tario ary ny lalany andao ary tena mbola tsara tareka ity ramatoty izany fa ny sarona taozany atsara ny zany ary lasa matanjaka toy ny lehilahy izy zany zay donc sika io le lavabato io dray misy an'izao koa ty zao mila mailo tsara miditra ao tao ny tranon'ny mpanjaka teto taloha dia misy hevitra maromaro ao zao mitondra faniro fa maizina ao
atao azy arao fotsiny tena hoaitsy zao averiko indray mailo tsara mailo tsara zany fa misy feo miresaka moramora ao amin'ny efitra fiaonana ry zareo efitra fiaonana eno ary tsy manam-po zao vatongavazika zao ka aleo tapohana avy hatrany avy teta kako foty varavarana be ty tena mitomba andaty raha misoty zeo daholo izy rehetra aza misy mihetsika ianareo rehetra fa basy tsara fa antyantany ty avaritra efa hatramin'ny voalohany tsy nekeko ny fandatahanja ataon'ny taranaka tahazy rety tsy ekeko karatsy vita ty tsy mpanoana taisy reny tsy raraho tsy lazainareo fa tonga aveko polisy reto ifangotra anareo rehetrareo sanatio ary anofo lereo polisy raha mieritreritra ty sambotra reo foana io arato amtyda maty ty nanapahanareo iny basy iny de tsara matikotra vavaoka vetetika rehetra mandakan'izay va isy raha mandikany olombaozy lianja ahoany zany raha matora sendry ao après mipaso ahitamboza marina mihitsy volanazany nisandro zao ampiasaina miomana ary nareo rehefa fitana aminay tonga koa zao fotoana maliko natao tamin'ny jefa fady malalako alekandro zay aleka zahay andeo ianatsirona tsaranika hayro zana ady amanay tena tsitsy mihitsy reto ponina tsatsy rehetraretra alekasiko amizera Gano fa mba nianatra ny ady aka mba afaka niaro tena tsara ka ary tena mahaliana aveo reto poniny reto zany ka ary izy ny raha matokeo kay ao tsara zay fa mbola mitsangana miaraka amin'ity azo kely maranitra tsy ho verivery foana fotsiny lesony fotoana ny anarako ny ady zany ray ary zany ko tatazo votsary zay oe marina reto ray misy telo laby zao aizary raha zoky am'izao zany ary mialanonareo kay voa marina hoany tamba be le zazara kely ry zany mialaholy rehefa manao tamba be eo miala ny daholy inona inty miala votsary zay ka zay zany fahaizany de raha matotiny petapetaka daholo ny takana ny tototry zany ty de tsy raha reto zany raha ohatra makaina kely aloha ataoko mahita daholo zay fendra eo ary tsy naniny ianao ao zao fa be novititsika tsy tena ratra be akory satroky sy ny fiako ratra kely atao fa aiza iady am'izao aza hita fa kamaratra be ny zandriko tena toy ny fanandrana ny biby olona miady amin'reto poniny reto aleo ilana hevitra ty ka razo aja tandremo saika ratsy ny marina tena andao ialeto fa tsy ahatohatra ny reto mihitsy sika ka andao tena zolory raha sady saika maratra avokoa ny namatsika rehetra zany andao tena niady amin'ny ero maiziny tsika marina andao tokoa iala fa tena de volo marina no ambadiky reto zala andao varavara andao iala tena raha iny marina ka mbola tsy nahita toe-javatra ohatran'iny hitako de ho aiza tokoa moa zany ianao raha matora sendra ho any an-tanina rivo ka ho any amin'izanako andao ary araka aminay ianao
miandry ny fiara alefandry zalahany amin'ny foibe fotsiny sika. Ay. Fa ono ary rajo. Ahoana e? Dia ahoana ny amin'ny lanto? Eo koa no tena mampiasa ny saiko etiko. Ary so mba misy zavatra fantatro tokoa raha matora sendra ny momba io zazavavy ra io a. Lanto no anarany. Tantara ho azy ny fandiany zavatra rajo. Karaha ny filazalazanareo azy zany inge dia lanto zanako mihitsy zany lazainareo zany e. Zanako hoe lanto? Eno ka ho any amin'ny mihitsy inge io e. Fa nga mbola velo lanto ary any arivo ve izy? Velona somatsara izy. So dia mba tsy izy ary zany. Eno zao fotsiny teniko aminareo e. Ahoana? Ndao ho any arivo tsika dia antsika mahita azy. Sendra tena enao tokoa ve io? Iny kia Nora, okizay okizay ndra masonao fa aizy lanto fa te hita azy ange ny olotiny sy ratsy hoe. Matory ao izy. Fa loza nge zavatra ataony lanto amin'izao ry zareo e. Fa ahoana ary ny anto? Nanenenako ry Norony tsy nitantarako taminao ny zavatra rehetra fa iny nitahotra koa ny tena nahazo anay sindrema tamin'ireny e. Nefa kehitriny dia te hananatra ny zanako ka tsy maintsy mamboraka amin'ny zavatra rehetra e. Antsoa lanto dia ola saiko eto maso eto ny tantara rehetra ary e. Manahoana ianao? Manahoana daholo nareo rehetra? Lanto ianao tokoa ve io e? Za ty fa ho izy indray ary. Fa inona koa ty mahazo any lanto? Zao no izy ry zareo todika vetivety any aminao aloko misera rajo vito zao fitantarako zao dia iverina any Atsahatra resy sika. Sy nataotofona tokoa io anara-tanàna io satria ny mponinao dia tsy misy maharesy noho ny hery azony. Ny vehivavy ao aza tena mahalahavombona masika mihitsy. Ankehitriny anefa dia lasa tsy ambaratelo aminareo so fa nisy anareo anampy fa efa tsy matahotra intsony ankehitriny. Matoka ianao fa anampy ianao zay. Eny ary ao fa ho tantaraiko ary. Fa iny ela be dia nisy mpanjaka nitondra teo Atsahatra resy. Entitra sy masika be hono izany mpanjaka izany ary dia nilala ody ratsy. Isan'andro dia mitady piskidy mahay izy ary izay tsy mahafa-po azy dia tapahany ny lohany. Indray mandeha nefa dia nisy izany piskidy gaigla izany hony izay efa nahalala ny tantaran'io mpanjaka io. Nanantona ny lapa ilay piskidy fa raha te hanana hery tsy atohaina hono ny mpanjaka dia manao fanekena. Fifanarahana eo amin'ny foto-kazo iray izy io dia nanaiky avy hatrany ilay mpanjaka. Tsy nanefa ilay fifanarahana fa fandatsahan-drà eo amin'ilay hazo be midoroboka. Raha ninona? Ka raha n'olona inona tokoa fa voananao an'izay fanekena izay ny mpanjaka dia toy nisy nanainga ka nievaeva teny amin'ny habakabaka. Hafaliana tsy nisy toy izany ny azy. Tsy nijanona tamin'izany anefa n'ilay fifanarahana fa hoe ireo vahoaka sy ny taranaka Atsahatra resy ony dia tsy maintsy manao an'izany avokoa. Ary ny amin'n'izy ireo olona dia manapaka kely amin'ilay ratsan'ilay hazo ny olona. Izay hazo mahagaga tokoa satria maranitra tsy nodranitiny izy io. Ary raha tsatoka amin'ny tenan'ny olona ka tsy esorina dia mitroka ny ran'ilay olona. Moa ve tsy izany ry lanto? Lanto miondrika fotsiny lanto dia mpamono olona ve zany ty olo tiako ty? Akoatr'izay dia nitombo azy ny fananan'ny mpanjaka ary dia nozarainy tamin'ny mponina ary dia nodidininy tsy hisy oatra ny ivelany ny mponina fa ao ihany no mifanambady. Tsy misy miasa ivelan'ny tanàna koa mponina satria hatramin'izao dia mbola mitavana amin'ireo arenana velan'ny mpanjaka avokoa mponina. Zavatra tokana ihany anefa mifady indrindra. Tsy azo ampidirina ao Atsahatra resy ny mozika. Mozika zava-maneno? Eny, tsy azo itsofana mozika mihitsy ao Atsahatra resy
mba omerano kely aloha fa maina mihitsy izany tendako izany vetivety. Andraso ary fahaka zava-pisotro vetivety ay. Dia hono ary sendra inona ny antony nahatonga anao sy ndre maika ny ala tety rivo? Ay moa tsy nilazaiko taminao tokoa indron'oro fa nitonga avy an'ilay mpanjakana izay nampitahorony isan'andro ary dia nasainy miverina tany an-tanàna. Farany dia reny izay miveriny ireny ary ny antony nanajanonanay alanto teto aminao ary dia tsy tianay hamono olona koa izy ary ninonay fa tsy hanao an'izany koa izy rehefa tsy mipetraka any an-tanàna satria izay rehetra manana an'io azo lavalava io dia toeran'ilay iry avokoa. Lanto hofa nanam'izay ngamba izany fandajahan-dra izany sa ahoana hoy ny hevitrao? Endro mama. Tsy misy fomba andresentsika na tsahatsiresy afa-tsy ny fitsofana mozika eo an-tanàna ndre bato komisera. Dia izay izany no ndeha atao e. Iomana ny amin'izany sika. Sendra tena faly ery mahita anao tonga soa eto amin'ity tokantranoko ity indray. Za koa faly mifankahita aminao indray Ronoro. Etsy ary aloha efa mihena indray sika rovavy. Lanto, fa maninona ianao e? Tsy maninona e, avelao ahy hijanona rery ato. Eny ary raha izay ny tianao. Manjary tsy tiako izany ny resaka amin'ny haja. To tsy tiako tsony koa izy. Tsy mitepitiavana ho azy tsony koa ny foko. Mandrosoa, ay ve mamy mipetrapetra ihany ity Ie, fa mba mahafinaritra kosa aloha iny olontianao indry Lanto Tena tsovitra kely izy. Ay, dia rovintsika no andeha ho any Antsatsiresy. Ay, ka miankina amin'ny komisera rajo ihany ange. Nefa ny za efa nalaza taminy aloha fa tokony atao haingana ihany. Dia za koa ve mama mandeha any? Tsy maintsy mandeha ianao e. Mama, aleo aloha aho irery ataon'ny efitra ato mihitsy e, azafady. Eny ary, sady za koa hidina any amin'ny olo koa aza. Manao ana daholo nareo aty? Salama tsara zao fenao manao ana. Mira nange nareo izany e. Ary aiza Lanto? Tsy mivoaka ny efitranony aho e. Ono dia mbola mivoaka ala mitady olona lasatra foana ve Lanto? Efa manao izay tratry ny heriko ihany anakana anazy ve aza. Ary izany mihitsy nge ny tokony tsy andrasana ela amin'ny andehanana ny Antsatsiresy e. Satria rehefa mipetrapetraka elaela eo Lanto dia avy le hery tsy fantatra mampitahotra azy ary manainga azy andeha toy ny nahazo anay sy ndrema tamin'izany fotoana izany. Mbola tanora fanahy loatra mantsy Lanto ka inoko fa ho raiko tahotra dia andeha. Ary inona ny mahatonga azy mihafahafa be amiko? Na izaho koa aza mahatsapany inge. To tsy te hifanatritava aminao mihitsy izy. Mety lasa matahotra anao izy. Na koa hoe sakana an'ilay fanahy ratsy ka tsy hiaraka aminao. Aza hitako tokoa moa ka tsy tia atsony Lanto dia ahoana? Aza matahotra ianao e. Aza matahotra ianao fa hiezaka hanamboatra ny sainy foana. Fa andeha aloha. Andeha? Tsiditsidika fotsiny ao antsy. Ay, ndao ary. Sotra betsaka ny tsidika iaza. Tsy sosorany. Lanto Lanto! Mba mivoary moa ianao ao e. Tsy te hivoaka ny trano izany ary mama. Andao ry mba hiaraka ho any an-tsena moa tsika mianaka e. Mba fefaliako angeza ny hiaraka aminao izany Lanto e. Tsy andeha aho Fa maninona mihitsy? Tsy te hahita zavany izany ary toa misy zavatra mampitahotra be ary hivoaka ny trano amin'ny atoandro toy izao. Dia rehefa ala izany ny andro vao mirongatra hivoaka ny trano ianao. So ihany fa eto afaka ny anohitra anao Lanto Mama, toa ohatry ny te hiala tsy te hiala izany Tsy maintsy esorintsika izany Lanto Tsy maintsy toerintsika izany. Esorintsika io lova hafa kely izay lovantsika taranaka io. Mama, matahotra ianao e. Matahotra Aza matahotra izany ianao fa eto e. Okizay santanako izany. Tsy fidinao anao tokoa neny an-datsatray e. Engain-javatra fotsiny ianao. Afo ireo mponina ao Antsatsiresy. Raha vao kely dia efa ampitondraina ilay hazo misy ery hafa afaka mamono olona avy hatrany. Mangina, okizay. Tsy anina fesika mama raha notafady. Mbola tsy fantatra aloha izay zavatra hitranga e. Fa vonona foana tsika isedra. Matoa mbola velonena ohatran'izao tsika ry Lanto Dia minofa tsy maintsy mandresy. Tsy maintsy mandresy. Sao dia noana ny zanako? Ie.
Andraso ary fa alaiko ilay sakafo efa nomaniko anao ao e. Aleo atio ajanona ny fiara mindreva tokomisera dia aleo misy mpiambana raha vao miditra amin'ny tanàna Tsahatra dia tsy tia zava-maneno mantsiny ao ninonina ka tsy maintsy mety hisy loza hiatra amintsika. Mibakinao rehetra nge izao no arahana manomboka eto fa Andraso aloha hiteny kely amin'ny zalahy reto azafady kely aloha manomboka eto zany dia andeha an-tongotra isika lalana eo amin'ny adiny 2 eo raha ela inoko aloha fa efa zato zany ianareo mpitsoka mozika ireo fa isika rehetra kosa oka samy homalina daholo vonoiny foana ny fihediana fa tsy hay izay zava mitranga asa matahotra nefa nareo mpitsoka mozika ireo fa hiaro anareo tokoa izay zato lahareo zay nisy fandao amin'izay Lanto aiza le azo ty efa nasainao ny fonosana tsara dia nataoko ao anaty arina taratasy ao tantsara io sao latsaka rehefa avy eo alaiko any aminao any any mantsy ary aiza neny mamy ny andray nge efa finosoko tsara dia napetrako any an-tanàny rehefa tonga any sika dia alaiko ny fa maninona tokoa ny fonosana lamba toy izao ty azo ty mama izay sindrema nahita le sosokevitra io retsy nandaa tokoa ny andajadrama izay roka dia nandaitra tokoa le efitra satria raha vao raisina tsy mifono le azo dia misy herilindravy hatrany tonga ao anatinao anto jereo maniry aza raha tsy mipitrapitra iry to ty anantona anao zany mamakoa zato te hiresaka aminy ka zany ve aleo ary anantona azy fa mampalahelo ahiringa iry izy eto aloha tsika no hijanona mimponina ato mantsy tsy mba miasa fa le antsoina hoe mamboly voky tsy mamboly voky zany no mampifikitra azy ireo mpanaovan-dratsy mba hinanam-potsiny zany mihitsy misy fetrany nefa ny zavadrehetra zao no atao avy eto tsika rehetra dia mirotsaka eo an-tanàna mitsofoka avy aty andrefana dia manomboka eo tsika no hitsoka mozika tsy maintsy misy anohitra tsika ry zareo efa naposiny zany fa ny zava-maneno fotsiny tsy ajanona ahitana tokoa izay fandesiny rehefa mivoaka ny mponina tandremo aza misy mihetsika nareo fa tsy hitsito zay dia ratsiratsy fihetsika eo tifiry ray tamaka azonay zany ny zifo zany efa leo zay ry kaka efa leo tsy andadratra intsony ka toerinay ny ratsy miseho maherilolo le tronako ty no io ny zalahy fanotra fady aza misy mihetsika ho faky tandremana iny inona ataoko iny ay tsy mampaninona akory le varsamboko tandremo razo tandremo fa tena noty reto vendrana tsy malala nininindreo aleo tifiriny eo amin'ny tongony le vendrany reto tsy malala izay avo azy jereo nareo nge risetroka be ry zaiko misera razo jereo le tampoka vondry setroka be misy zavatra mirehitra ao zany tena eny amin'le lavabatsiko misera ary manina raha tsofina mafimafy mizika jereo reto tomonina mioka amin'ny tany izy rehetra sady mitomany mizika sofi mafimafy afelo zareo hoe fandaosika hiakatra andao hiakatra iry tapaka vony tena nirodana tanteraka le lavabato mama jereo narenge marina lasa lavenina koa le fotokazo ray lehibe teto reto fa teto ve zany azo zany teo mihitsy le izy ny naniry andray tena lavenina sisa foana teo tokoa zany no momba niny azo iny andreo amin'izay ary iverina any an-tanàna sika
Lanto a Lanto eto ty amin'izay ny azony aminao iny fa hodorantsika Iare Lanto fa maninona ianao ka ohatrany nisy zavatra nanaikitra fotsiny tongotro teo aza eto hoe mba safosafoy eo ary eto ahoana ka misy zavatra tiana olazaina very Lanto malalako tsy misy ka olom-ba voatanteraka izao fahitako anao zao ry Lanto faly ary tiako fa mifampiresaka amiko indray ianao zaho avoaminy fa hery maizina nanjaka teo aminao hatr'izay ka nahatonga anao anao andreny fihetsika ireny aza ahoana tsy tezitra amiko ve ianao ary mbola ty afoana tsy tezitra taminao zany mihitsy ary tsy mivoa ny fitiavako anao ny toko izay efa nomeko anao koa dia toy izany foana aza ahoana any ao an-tratrano koa tsiaro zao ndry jereo angeko misery sorokely ritsy hitako tsara reo ka fa tena miaiky anao Ramatoarasendra vehivavy berypo maromaro ny toanao amin'ny toe-javatra toy izao misaotra anao tokoa aloha fa na dia nanana ny herim-po be toy inona koa nge anoherana fandatsahandra raha tsy teo nareo tsy ho foana mihitsy reny ary ny fahaizanao nandresy lahatra mipona ka nandorony andreo azy kely ny avy sady inoko fa tsy herintsony zany satria ny fohibe ny azy efa levona izay kosa aloha dia atao hoana tokoa moa zany reto mponiny reto jereo azy reto izy malemilemy daholo niala tokoa ny raha tsy tao aminy azy tena mampalahelo mihitsy araky ny hevitro dia aleo izy rehetra hitsakotsako ny zava-bitany eo ary ianao hiverina ny arivo hiara toetra amin'ny zanako any sy izay hotaranandrehetra any Antananarivo any mafy tamiko tokoa nge ny sy nyray toerana taminy hatramin'izay ankehitriny faly tena faly tanteraka andreva toko misera fa tsy hisy levona tanteraka ny lova le lova hafa kely izany tokoa natolotry ny MBS radio anareo lova hafa kely tantara nosoratany Soza Marie Yolande novelomin'ny Ange Noro Faniry Antarinivo Sylvia Randrenatoandro niaraka tamin'ny Slof José sy Christophe Rabiarmanana nikirakira ny lafiny teknika Mamy Andriamaroniaina